Andriany Arimonjaraina sitraka ny anarako 18 ans petraka aty Madagasikara. Dia andray alahady tany Asolava tao amin'ny ekara Kristy Mpanjaka namonjy lamesa fanaovam-beloman'ny père vicaire zay tamin'izay. Dia nisy malaza be any hoe be mpamosavy, dia nisy mpamosavy anankiray nijerijery anay dia nangataka tamin'ny tantinanay aho hoe meo ranovoasina. Dia ranovoasina ny Nadro no nomeny anahy dia nararany teto 3 gouttes. Dia avy eo nahosotro tamin'ny loatra izao ilay izy dia efa nanomboka tsy nijerijery intsony aloha ilay olona dia nanao famerenana izy izay dia nametrik'ila nitazona hasina izany. Dia avy eo kelikely nijereko ilay tanako dia teto nisy ohatry ny comdia sikiriko ohatr'izao ilay izy dia bedy aho hoe communion fa hohaniko dia nohaniko ilay izy avy eo dia ohatry ny tsirona communion mihitsy.